Manolotra ny araba toboko lasy toboko vavy tonga sondray ato anatin'ny vaovao an-tsara atoandro ny televiziora malagasy amin'izao fotoana izao ampanajana no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Ireo lohatenim-baovao. Isitraka ny fandarana Samiar Pro Tourisme ireo distrika 10 mandrafitra ny faritra Atsimo Atsinanana. Fandarana asa izay vatsiny pic 3 vola ary mikendry ny fampiroboroboana ny sehatra ny fizantany any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Nofan'ny fandarana asa progrès mandritra ny 10 andro ireo tanora amin'ny distrika ny Betioka Atsimo andraray eo amin'ny tontolo ambanivohitra hatratranana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ny distrika. Itombo ny vokatra amin'ny famatsiana rano fisotro madio ataon'ny orinasa Jirama ao amin'ny distrika ny Maintirano no ny fahazona milina vaovao. Ny lafim-baovao mandidina ny fizantany sy ny tontolo ambanivohitra ary ny fiarovana ny tontolo iainana no hanomboantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao araka ny efa nambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia anisany nisitraka ny tombontsoa maro avy tamin'ny tetika asa pic 3 ny faritra Atsimo Atsinanana toy ny fanamboaran-dalana ny asa fanamafisana ny sehatra ny agribusiness sy ny fanomezana tosika ireo mpandraraha ankehitriny dia hanomboka hiasany amin'ny faritra iny indray ny fandarana Samiaro Pro Tourisme katao amin'ny commune ambanivohitra Farafangana no nanokafana izany ary ireo distrika 10 ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia isitraka io fandarana asa io fampivoarana ny fizantany Mamson Randria Misandratra. Dia iray amin'ireo sehatra telo iandraketany tetikasa pic 3 izay tetikasa mpanjakana malagasy vasiny banky irese-pirenena vola ny faritra Atsimo Atsinanana dia isan'ny faritra anatanterahana n'io tetikasa io ka taorian'ireo fiantsoana mahakasika ny programma FEM sy ny programma miary agribusiness tourisme ary ny miary digital dia misokatra indray ny fandarana asa natokana ho an'ireo mpisetra efa matianina amin'ny fizahantany antsoina hoe miary pro tourisme izay hoentina hanomezana tosika manokana ireo mpandraraha. Dia boostena izay croissance économique izay anisany ny appui impliqué ny secteur privé rehetra amin'ny resaka tourisme amin'izao programma miary pro tourisme zao. Lasandainy zany ny entana sy service rehetra amin'ny firenena indray dia tokony miakatra izy io. Fa zavatra mampalahelo aty amintsika sy miakatra izy io mba sy ilazany hoe midiny. Mbola maro loatra ny misehatra milafiny informel dia misy en parallèle amin'izao misy mission de formalisation izay ataon'ny pic ihany koa ho an'ny acteur rehetrarehetra mba ahafahany mampitombo misy an'olo miditra amin'ny sehatra ara-dalàna. No mafisina tamin'ny alalana izao atrikasa izao ny fepetra masotsivana rehetra sy fandraisana anjara amin'ny miary pro tourisme nambara teto ampahibemaso fa famatsiam-bola mitetina 70 millions d'ariary hatramin'ny 500 millions d'ariary ny famatsiam-bola tsy averina. Tombo an'ilay sehatra efa misy efa natao moa mbola misy ny accompagnement rehetrarehetra ny encadrement izay ho ataondreo zany mety misy traikefa tsy anananay mety ananandreo. Nanentana trano teo anivon'ny fizahantany amin'ny idirana ho ara-dalàna ho matianina kokoa. Ho anareo opérateur touristique izay mbola anatin'ny fikarakarana ny atotan-taratasy mahara-dalàna satria fantatsika tsara fa ny fananana taratasy ara-dalàna eo anivon'ny ministère fizahantany fomba anankiray manamora ny fijerevan'ny fanjakana mahefa ny sehatrasa izay safidintsika. Tanjona n'izao fizoroa ny fandarana asa miary pro tourisme aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana izao ny ampitombo ny fidiram-bolan'ireo mpisitraka ampiroboroby ihany koa ny fampiasam-bola ny sehatra tsy miankina ary ampirisika ny tsirairay amin'ny famoronana asa. Feno 20 taona ny sidina voalohany no tanterahany kompani pitaterana anabakabaka Ethiopian Airlines tao amin'ny seranam-piaramanidiny Nosbe nandritra izay taona maro izay dia voahaja ireo lamy napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fifandraisana anabakabaka mampifandray ny avy any ivelany sy Nosbe amin'ny fitondrana ireo mpizahantany Bebel Betombo.
Tindroa tanteraka amin'ny setrany fizahantany ny ankamaroany velon-tegna ndraiky fiainan'ny mponina sy mpandrarà eto Nosbe. Boka amindreo mpizahatany mitsidika eto antoerana. Raha ny sidina anatiny Madagasikara dia eo amin'ny 440 isan-kerinandro, fa boka ivelan'ny Madagasikara ndraiky eo amin'ny 540 isaka herinandro. Midriky ndraiky miboaka eto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena faseny Nosbe. Raha ny sidina Etiopiany manokana eto Nosbe dia ahitana mpandeha eo agnelagnelany 70 ziska amin'ny 60 amzato amin'ny sidina tsota iska herinandro, fa manomboko amin'ny fanjava jolay ho avy io dia hiakatra sidina 7 iska herinandro eto Nosbe. Raha mitety ireo firenena mahery ny 7 amzato magnerina izao tontolo izao. 420 sivanjato sy arivo, 420 sy 2 feno 20 taogno nisiany sidina Etiopiany voalohany magnerantany. Tamin'ny taogno 20 sy 2 nisiany sidina Etiopiana voalohany teto Nosbe. Ka agnisany mamaly sy magnaraka ireo toromariky ndraiky lambigny apetraka ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera tompona andraikitra eto Madagasikara izy ireo. Lanonana tsotsotra nefa manandanja izay natao teto amin'ny seranam-piaramanidina faseny Nosbe. Niatrika sy nanome voninahitra izegny teto ireo avy amin'ny sampandraram-panjakana miankiny ndraiky tsy miankina amin'ny fanjakana miasa eto amin'ny seranam-piaramanidina izay notariny préfet de police eto Nosbe ndraiky ireo boka amin'ny office party ny fizahantany eto antoerana. Fiarovana ireo faritra arovana isin'ny fitantanana maharitra mba ho tontolo iainana lovainjafy faramandimby ireo alan-javaboarim-pirenena any amin'ny manodidina na Nivorano avaratra misy ny atrikasa fikaonandoha fankakevitra amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ireo vondron'olona ifotony amin'ny fitantanana ireo alan-javaboary ireo ka hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra Morila Randrianary Rodrika Tianjara. Indinidoza ireo alan-javaboary efatra Ankalagna, Montagnadambra, Analameragna, Andrafemenandavakoera manodidina ny faritra Nivorano avaratra. Mandroana izany indrindra no mahatonga ny fisian'ny fikaonandoha fankakevitra nirana tamin'ireo olomboatendry, olomboafidy, ireo lehibe ny sampandrarà miankiny sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ireo mpiara-nombonantoka miantsehatra amin'ny tontolo iainana mba ahafahana mijery ny vahaolagna maharitra ierovin'ireo alan-javaboary ireo mba ilovainy taranaka faramandimby. Matotry ny fanapahan-kevitry ndraisiny teto satria mila avozy ara-tsaraigny ny fitantanana ireo harena voajanahary atsika reo mba tegna azo ianteheran'ny vahoaka fa tsy ho agnisan'ny sehatra raiky hanjakany raha gaboraraka manko izy io dia hatramin'ny miantraika hatramin'ny fandriam-pahalema. Ka zay zany natonga hoe zava-dehibe ny zavatra natao teto mba andraisan'ny tsirairay ny andraikitra momba zay. Fa marigny fa agnisan'ny nisongadiny teto dia ny fametrahana dina mihitsy egny fotony egny eny amin'ny vahoaka egny fotony egny mba ahafahana mifehy ny tsirairay avy amin'ny fagnarahana ny fitsipiky ary ihany koa ahafahana magnano fanjohiana ny fampanajana ny tenin'ny eragna sy ny lalagna velogno aty amintsika aty mba ahafahana mahazo vokatra tsara dia ny tontolo iainantsika voaro ary ihany koa ny vahoakantsika hanana ny zavatra andraindregny ho anjara brikiny ananondro hafa. Manona tanteraka ireo hevitra tapaka nandritra ty atrikasa ty ny sombavombahoaka voafidy ny tsiranana faharoa. Raha-pakevitra izay ndraisiny teto ho hita ny fandraisana andraikitra ny fagnitagnana mba ahafahany fotony andray anjara ary ho hita koa ny fandraisan-tagnana ny tompony andraikitra izatsokadiny famehy afahana magnatanteraka ny asa zay vilivilegny tanterana ka magnategna dia magnategna fa ho hitondra tombony ho amin'ity faritra ity ny atrikasa zay natao santrika mbavarany izy ity fa ny magnetsy be mbala ho avy. Marina fa faritra arovagna isan'ny mampidi-bola ty amin'ny faritra Diana sady masaraka mpizahatany ireo faritra arovana zay voalaza itsambony ireo. Inoana fa raha misy ny fampiarana ny hevitra tapaka nandritra ty fikaonandoha ity iroboroba trany ny setra ny fizahantany aty amin'ny faritra Diana.
Nitsidika ny valan-javaboary mitsinjo Andasibe, ny Saha Maitso Anala Mandraka ary ny valan-javaboary Panjakana Tsimbazaza ireo mpitardia avy any amin'ny atiala-panjakana tampolo Finoarivo Atsinanana. Anamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manao fananan'ireo mpitardia no tanjona ary fijerena ny fomba natsarana ny fitantanana ny valan-javaboary ny tampolo. Edy Ramananjafy. Taorian'ny fizarana ireo maro mpandraisana anjara tamin'ny fiofanana momba ny teknika de guidage izay nomeny fitalavam-patry ny fizantany sy ny asa tanana ary mahakasika ny zava-mananena nanome ny traikefa amin'ny renim-piahazy ny talim-patry ny fizahantany. Miara-miasa ny tetikasa Varonal Event Foresta sy ny CNR mialohan'ny fitsapam-pahalalana mba hahazoana ny fankatoavana avy any amin'ny ministera dia nomena fanamafisana ny fahaiza-manao ireto mpitardia amin'ny atialam-panjakana tampolo Finoarivo Est. Tanjona moa zany dia ny velaran'ireo mpitardia io bebe kokoa amin'ny sehatry ny asa fa tsy hoe Finoarivo Atsinanana foana fa mba misy fitaritantsaina ho azy ny mifanakalo hevitra amin'ireo mpitardia matianina koa mba nomena fiofanana ireo mpitardia ireo dia ny tanjon'ny ministera moa zany dia ny hidiran-dry zareo amin'ny sehatra ara-dalàna karariny tokoa raha asina fitsapam-pahaizana ho azy aloha izay vao izy miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna ary tena manao an'ilay asa ho asa fivelomany mihitsy. Fiara-miasa amin'ny fikambanana Esa Ilera amin'ny alalan'ny mpitantana ny atialam-panjakana sy ny mpiara-monantoka izao. Valan-javaboary ny Tsimbazaza ty azy anatin'ny toerana iray zany hiasany ireo namany mpiara-monantoka avy any Japon. Fikambanana tampolo koa zany dia misy fiara-miasa Videsenda ihany koa zany amin'ny alalan'ny fikambanana sy nama Country Park manampy sy manao tantsoraka izao dia fitsidihana fandratoana fahalalana izao zany ho an'ireto mpiservir reto mba hieritreritra zany asiana resaka connectivité ny ireo mpiantsehatra zany na ny valan-javaboary naturel zany na ny hoe voajanahary sy ny valan-javaboary izay toa ny parka Tsimbazaza zao zany. Ny faranany tamin'ny fanamafisana ny traikefa momba ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara sy ny asa ny toetra tokony hananany mpitardia mba ho tena ambasador ny fizahantany marina. Ny famaritana ara-dalàna ireo tany afaka volen'ny mponina ao amin'ny tany Deolma any Berboka izay tafiditra anatin'ny faritra rovana Menabe Antomena no vahaolana maharitra no raisin'ireo tompona andraikitra avy any Menabe ho fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'izay faritra rovana Menabe Antomena izay Isabelle Jode Celestine Bonarasha no mitatitra ny vaovao. Porfoina tamin'ny alalan'ny fitondrana fitaovana avy amin'ny topo ny famaritana ny tany Deolma ao Berboka sy ny ala ao amin'ny faritra rovana Menabe Antomena. Fidinana ifotony no nataon'ireo tompona andraikitra ara-panjakana ho fanamafisana ny fiarovana ny ala ary indrindra ny kolotsaina eo amin'ny resaka fihavanana araky ny hafatra izay navela ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy nandritra ny fidinana taty Menabe raha nisolo tena azy tamin'izany ny talepatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy ato Menabe. Dia nijerevana moa zany tamin'ny alalan'ireo teknisian'ny domaine izay tonga ny nanotsona an'izao izay limite zay izay naneho ny limite io dia ny aseo tokoa fa hita ary ny ekeny rehetra fa ny limite dia mazava ary efa misy ihany koa reo toerana sasasasana efa nasiana an'izay trace ny limite zay ka izay nandroany zay dia natao teto amin'ny tanandava. Hamafisina ny lalàna. Fotika liala rovana. Izy io napetraka tamin'ny lalàna nametrahana azy io. Misy rehefa ny ara-dalàna nipetraka any amin'ny topozy domaine any. Tsika tsy tokony miezaka mitady tany tsara norena mpangady. Tsisy tsony atialan'ny Wayodira io raha ohatra ka aty taona ity ohatran'io. Taona manaraka miditra anatinatin'izay. Raha ohatra ka tsy fihezitsika dian'izao hoe eto ny farany azo ambolena. Eto tsy azo ambolena tsony fa Wayodira. Ho an'ny taranakitsika atiala arovana. Manao mafy izany lehibe ny faritra Menabe. Ny simba tontolo iaina zao mia tsy ampy ny ora miaritsy ny renirano. Na alan'ny Deolma igny na alan'ny Fanamby igny samby ila aby misinto an'io ora io. Jereko lala igny bakagny malalaka tsisy mamboly nefa nareo tahily tsy hanignana. Ka zay eveto hitady igny
ny fifagnaraha hoe eto ny limity tsy azo ambolia koa fa ato alarova dia ato nareo mamboly. Izao fidinana izao dia nahitana ireo tompona andraikitra ara-panjakana avy amin'ny distrikty ny Morondava sy Belo Amorontsiribiny. Vonina hiditra eo amin'ny sehatry ny fandraharana amin'ny tontolo ambanivohitra ireo tanora ao amin'ny distrikany Betioky Atsimo taorian'ny fiofanana taridalana nandritra ny 10 andro nomeny fandaran'asa progrès azy ireo Marcel Yara volonjanahary Martial Andriamanantena no mitatitra ny vaovao. Ministera ny fambolena sy fahaleovan-tena ara-tsakafo, ny fanatratrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo sy ny fananana vokatra afaka mamaly ny tsena anatiny sy ivelany. Tafiditra amin'ny fanatanterahana io tanjona io, ny fampiroboroboana ny fandrarahana amin'ny tontolo ambanivohitra sy tantsoroka ara-ekonomika ho an'ireo tanora amin'ny tontolo ambanivohitra izay imasoa ny fandaran'asa progrès eo ambany fiahian'ny ministera tohana ny FIDA. Izao fanofanana ny tanora fijerevana azy manokana amin'ny resaka fandraharahana eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana aty ambanivohitra dia fanomezana hery indray ny siainga avao amin'ny fampandrosoana. Izay no tena antony ifantohan'ny ministera amin'ny reto tanora lahy sy vavy ireto. Tanora 700 avy amin'ny commune ambanivohitra Beza sy distrikany Betioky Atsimo no nisitraka fiofanana taridalana momba ny fandraharahana. Maro ny tanora tsy anasa zay dia maniry aho mba ho mpandraharaha zany dia hanosika koa ny namanay ny tsy mananasa atao anatin'ity faritsy Antsimo itiky. Matoky zany zahay fa nitombo ny fampianara ny azonay tamin'ny pré-équipation zay ao anatin'ny équipation. Famolavolana tanora ho mpandraraha matianina afaka mamorona asa sy hanodina ireo vokatra ara-pambolena sy fiompiana hamalina ny filana no tanjona. Tao anatin'ny 10 andro dia nahavita fiofanana développement personnel, idéation, culture d'entrepreneuriat, pitch deck ihany koa zay hoentiny mankany amin'ny fanjarahana rehefa miofana izy pré-incubation. Notolorana attestation ho mariky ny fahavitany fiofanana dingana voalohany ireo mpiofana. Vaovao manodidina ny fambolekazo sy ny fanaraha-maso ireo azo novolena no arahantsika izao. Jerena sy arahana maso akaiky amin'izao fotoana izao ireo zanakazo nambolena tato anatin'ny distrikny Kandreo tamin'ity taona 2024 ity mba tsy ho verimaina ny ezaka izay natao ny entanina ireo mponina ao anatin'ny fokontany sy ny commune manodidina district mba samy hitandro sy ho sarotiny amin'ireo azo izay nambolena ialana amin'ny fahampotehana tafiditra ao anatin'izany ny ady amin'ny afo sy ny dorotanety. Ho an'ny distrikny Kandreo manokana treto dia azo lazaina fa tratra ny tanjona amin'ny fanarenana ny tontolo iainana ka izay indrindra no anohizana ireo ezaka efa vita. Tsy voafetra amin'ny seranatsambo ny andraikitry ny Spaty, Société du Port Autonome de Toamasina, fa isan-taona dia manatanteraka voly azo eo anivon'ny parika ivoloana ny orinasa ka zanakazo zanatany manodidina ny 5,000 no volen'ireo mpiara-miasa miisa 590 nandritra ny hetsika ny asabotsy 12 tafiditra amin'ny tamberina andraikitry ny orinasa ho an'ny mpiara-belona famerenana ny fanamaitsoana ny tontolo iainana sy ny zava-mananaina ao an-toerana izao hetsika izao. Nitarika amin'ny vantana ny asa ny talia jeneraly Anise Ertina Randrembahoaka paikady apetraky ny Spaty ny fampandroana maharitra lovain-jafy akoatra amin'ny fampihenana ny entona karbona izay mikendry ny hanatsarana ny fampidiram-bola toy ny fambolekazo fihinam-boa ao an-toerana, hanoanana amin'ny fizahantany sy ho sakafon'ireo biby eo anivon'ny parika ivoloina. Ny sokatra iny ihany ny tao mpambolekazo 420 ato anatin'ny distrikany Vavatenina faritra Analanjorofo. Efa rakotra ala na hoe zava-maniry ny faritra ity fa fanatanterahana ny politika nasionaly ny ministera no hanaovana ny fambolekazo raha mbola ato anatin'ny faritra Analanjorofo. Velarantany amina hektara maro tanimpanjakana eto amin'ny 315 commune maro mitety izay efa misy zava-maniry no nanaovana ny fanamariana ka niezahana namboleana karazan-kazo vaventy ahitana hintsina bonara voapaka manodidina ny arivo fototra. Asa miandry ny mpitondra sy ny vahoaka aty Analanjorofo ny itazomana ny zava-misio. Marika hita maso ny voly azo izay natao androany fa ny fampafantarana ny mahazava-dehibe ny zava-maniry amin'ny fiainan'olombelona sy ny toe-karena no ny voaboasina. Nandray anjara mavitrika ny mpianatra manodidina
ka nisy ny fanontaniana raim-baliny ahafahany manana toesena tia tontolo iainana. Ino antony ambola atsika kakazo? Ino zava-tsoa azontsika amin'ny fiarovana tontolo iainana? Zavatra ilaina amin'ny fambolena kakazo mba havelona antony ambolena kakazo mambaratra. Ho an'ny lehibe ny faritra Analanjorofo, Maître Tojarno, dia nasehony fa tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny filamina ny tontolo iainana. Handray andraikitra amin'ny fanaramaso ireo novolena teto ny vahoaka ifotony izay tarihiny solombavam-bahoaka voafiditra aty Vavatenina. Vola mazaka Felix Boris. Fanokafana ihany ity fa asa andavanandro ny olombelona rehetra ato anatin'ny distrika ny mampitombo ny zava-maniry na hoe ny ala sisa izay mbola misy aty Vavatenina amin'izao io. Hotoizantsika amin'ny lafim-baovao manodidina ny fanabeazana ny vaovao an-tsary manomboka eto notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny 9 Mey 2024 lasa teo ny efitrano fianarana vaovao roa sy ny kianja filalaovana basketball atao amin'ny lycée enseignement général Ambatolampy tonga ny tokana izany tany an-toerana ny ministry ny fanabeazam-pirenena fiara-miasa teo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fikambanana AS Ramims ary ny andiany faharoa amby roapolo avy eo amin'ny CETS no nazahoana izany fototra fitrasa izany Guy Roland no mitatitra ny vaovao. Natsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ho fanohanana ny tanora sy ny fanatanjahantena an-tsekoly dia nahazo efitrano fianarana miisa roa fanampiny miaraka amin'ny fitaovana ao anatiny sy kianja filalaovana baskety ny lycée enseignement général Ambatolampy izay fiara-miasan'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny fikambanana Ramims ary ny andiany faharoa amby roapolo avy amin'ny CETS na ny centre d'études diplomatiques stratégiques ka tonga nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy ministry ny fanabeazam-pirenena. John Arson sendra ny rina. Asa mianatra aloha zany dia ny avy ataon'izy ministera zao dia mijery miezaka manao recensement ireo fotodrafitrasa tsy vita satria tena iara-manaraka amin'ny amaroany isanandro ny isan'ny mpianatra dia mba tsy hampijaly izy amin'ny fandraisana ireo mpianatra eny dia miezaka zany izahay hamita ireo fotodrafitrasa izay tsy vita teo. Nandritra izany no nisaoran'ny ramatoa minisitra ny CEDS amin'ny mahamainto milaly azy nivoaka tamin'ity ivon-toeram-pampihofanana diplomatique sy stratégique ity. Saotra ny andiany faharoa amby roapolo avy ao amin'ny CEDS Madagasikara izay nitondra voandalana izay tsy manadino ny sehatry ny fanabeazana hatramin'izay nahafantarana an'izany atao hoe CEDS. Misaotra manokana Monsieur le délégué général Lamvady ny azo ny vanikolakana tanina ny rininy tsara. Tsy toy izao zahay ny tenako raha tsy nandalo tamin'izany toerana fiofanana izany. Mirary soanareo rakizy, mirary indrindrindrindra ho an'ireo mpanala fanadinana rehetra. Efa akaiky ny fotoana ka dia mila dian'izao dia efa manomboka ny révision mba ahafahana matratra an'izay tanjona izay. Mankahery anareo mpampianatra ihany koa amin'ny adidy masina izay iantsoroantsika. Eo moa ny tanjontsika lehibe dia hoe ny fampiakarana ny kalitao-mpampianarana ka izay ny anton'izao fotodrafitrasa izao ka mino zahay fa hanampy be dia be ny eto amin'ny lycée Ambatolampy ny fisian'ny terrain de basket ny fisian'ny fitombon'ny salle de classe anankiroa ka dia mirary soanareo amin'ny adidy masina izay iantsoroanareo. Mariana fa mbola hitoy any amin'ireo commune mandrafitra ny distrikina Ambatolampy ny asa samihafa ho tanterahin'ny ministera. Nitondra fankahirezana nanolotra amboara sy medaly ho an'ireo katita kely mpifaninana tamin'ny fanatanjahantena an-tsekoly ny ministry ny fanabeazam-pirenena nandritra ny fandalovany tao amin'ny Sisco Anantanivohitsy Onja Andriamitansoa. Miisa 20 ireo atleta niatrika fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly teto Antanivohitsy. Avy amin'ny ZAP 420 ato amin'ny farimpiadidim-pampianarana ireo izay mitsinjara amin'ny zona 4. Course de vitesse, vikina, demi-fond, sy mpifonjam-by ireo ny taranja ho an'ny olotokana. Fotasety sy basket kosa ho an'ny taranja iombonana. Manoloany reto farany dia ny katita kely Nambatosipihina no nivoaka hompandresy tamin'ny baolina kitra. Ary ny CEG Antanivohitsy kosa teo amin'ny baskety izay voaositra hifaninana amin'ny fifaninanam-paritra. Tsara marihana
fa efa mataona maro tsy nisy zany sport scolaire zany nanerana ny Madagasikara ka etona indrindra ny saorana ny fitondram-panjakana indrindra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mamerina indray izany fanatanjahantena an-tsekoly zany. Efa nisy ny fifaninanana tany anivon'ireo zone tsirairay avy dia rehefa vita zay dia zay tafiakatra tany dia manao ny fifaninanana eto anivon'ny Cisco rehefa vita moa ny eto mazava ho azy fa hiakatra makany amin'ny sport scolaire régional. Ny kianjan'ny lycée Antanifotsy moa no nanatanterahana ity fanatanjahantena an-tsekoly ity. Nanomboka ny alatsinainy fa 7 Mei 2024 lasa teo ny famolavolana ny lahazadina CEPE any amin'ny Draine Menabe aharitra 5 andro ny fanatanterahana amin'ny famoahana izany lahazadina ho an'ny fanadinam-panjakana izany niatrika ireo mpampianatra ny mpitandron'ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena ho fametrahana ny mangarahara. Tsirokavana Christine Andry Marson. Tato amin'ny trano malalaky ny fitaliava-paritry ny fanabeazam-pirenena eto Menabe no toerana anaovana ny famolavolana ny adina CEP izay aharitra 5 andro. Taranja miisa 7 no volavolaina ary tsy maintsy ahitana lazadina 3 isaky ny taranja izay 220 no lazadina foronina mandritra ity fotoana ity. Ireo taranja 7 reo dia tsy maintsy misy lazadina 3 isaky ny taranja. Zay raha 7 zany ampitombona 3 220 zany ny lazadina tsy maintsy foronina amin'ity mandritra ny 5 andro ity. Ka isorana lehibe dian'izao reto mamra ny commission rehetrarehetra reto amin'ny fanatanterahana an'izay asa zay. Isorana ihany koa ny mpitandro filaminana zay manatrika miaro ary namanay hiaritra ny mafety koa mandritra n'izay fotoana 5 andro zay. Nahitana solotena avokoa ny avy amin'ny Cisco 10 ato amin'ny fitaliava-paritry ny fanabeazam-pirenena izay misy mpampianatra mitazona ny kilasy 5 miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny solotena avy any amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny fitaliava-panadinana CEP sy ny fanamarinana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana dia noanitranteriny tale afa fanadinam-panjakana ho izy ka tandrovana ny tsy ambaratelo. Miisa 220 ny ankizy voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana amin'ny 4 ny volana Jona ho avy izao ka 7 taona no zandriny indrindra raha 30 taona kosa no zokiny. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izao famolavolana ny adina CEP izao ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ato Menabe notroniny ireo chef Cisco 10. Tsara ho marina fa ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ihany no chef Cisco mpisolo toerana Vonjimaika ao amin'ny Cisco Miandrivazo mandra-pisiany fanendrena avaovao. Totosany herinandro teo ny fanadinam-panjakana BEPC Andrana ho an'ny distrikany Mandritsara Tomasina ary Analanjorofo. Vita ihany koa ny adina ara-panatanjahantena BEPC tany Morondava sy Toliara. Arahantsika miaraka ireo vaovao ireo. Ny azahoana vokatra tsara eo amin'ny fanadinam-panjakana io ny tanjon'ny tompon'andraikitra na teo aza ny sedra mafy nolalovana noho ny rivodoza taty amin'ny faritra Tsinanana. Efa miroso tamin'ireo cours gratuit nomeny ny mpitondra anivon'ny fanavaozana ny Repoblika ary ankehitriny kosa miatrika ny BEPC Andrana ireo klasy de 3e. Nandritra ny fanomboana ofisialy izay natao tao amin'ny CEG Mangarano nitondrany ny teo anivon'ny fanabeazam-pirenena ny hafatra maro ho an'ireo mpianatra toy ny fahazotoana, ny fialana amin'ny halatahaka sy ny hosoka, ny hikirizana mafy amin'ny fanadinana ho tanterahina ny 9 Jolay 2024 hoy ny talehany Draine Tsinanana raha ny aona sy ny tafa tamin'ny reto mpianatra. Tsy ny sekolim-panjakana ihany fa hiraisana amin'ireo sekoly tsy miankina sy miahitena ny adina Andrana BEPC izay inona fa fomba iray ahitana ny taranja mbola ilana ezaka eo amin'ny mpianatra ka hanamafisana mialoha ny tena hiatrehana ny fanadinam-panjakana ofisialy afaka iray volana. Nahitana fiakarana anisan'ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ny taom-pianarana 2024 2024 ity tato anatin'ny Cisco ny Toliara voalohany. Ny 17 ny volana Mei teo no nanomboka ny adina ara-panatanjahantena ary tsy farana izany raha tsy any amin'ny 20 ny volana Mei. Ny lamina tanteraka ny fanomanana rehetra ho any ato anatin'ny Cisco ny Toliara voalohany dia kianja 3 no anatotosana ity adina ara-panatanjahantena ity etsy amin'ny kianjan'ny Maître Kira, ny kianjan'ny École Normale
ary ny kianja Danintsaiky eo akaiky ny lycée Laurent Botokeky. Ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy ny volana Jolay moa no daty hanatanterahana nyity fanadinam-panjakana BEPC ity eto Madagasikara. Niatrika ny fanadinana andrana ireo mpianatra amin'ny classe 3e aty amin'ny faritra Analanjiro, mitotaly eo amin'ny 1,7 isan'ireo mpiadina amin'ny drainina iray manontolo. Raha toka 5,7 kosa ho an'ny Fenirivest entitra ny fiambenana mba hahafantarana ny tena mahay natao moa izao mba hafanazarana azy ireo hiatrika ny fanadinana tena izy. Marina fa navitrika ireo mpianatra niatrika ny fanadinana izao. Hita ihany koa fa misy ireo voasambany niatrika ny fanadinana. Tafiditra anatin'ny tetandron'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny fanatanterahana ny fanadinana andrana ho an'ny mpianatra klasy fahasivy hiatrika ny fanadinana BEPC dia ao anatin'ny fanatanterahana zany fanadinana izany aty amin'ny farim-pidirana fampianarany maro tsara ka ampiadina voasoratra anarana manodidina 4,7 no miatrika izany fanadinana andrana izany aty amin'ny distrikany maro tsara izay misokajy 7,7 safidy option B raha 7,7 kosa ny sokajy A. Amin'ny ankapobeny dia misotra antsakany sy andavany ny fanatanterahana zany fanadinana andrana izany aty amin'ny farimpidirana fampianarany maro tsara anatin'ny fobem-panadinana misa 3,30 miparitaka manera ny distrikany maro tsara. Mavitrika ireo mpianatra miatrika zany fanadinana izany. Mazava ny tanjona amin'ny fanatanterahana zao fanadinana andrana izao mba hahatonga ireo mpianatra ho manana aizatra manokana amin'ny fiatrehana zany fanadinana izany, indrindrandrindra ahafahan'ireo tompon'andraikitra nivon'ny fanabeazana manitsy ireo mbola azo ahitsy mialohan'ny fanatanterahana ny fanadinana tena izy mba ho fanatanterahana ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Teto amin'ny kianjan'ny lycée tsy miankina katolika Saint-Paul no ivony adina ara-panatanjahantena BEPC ho an'ny Morondava. Tamin'ny fitora maraina no nanomboka izany ka hitany fahavitrihan'ireo ankizy hiatrika an'izany adina ara-panatanjahantena BEPC izany. Miisa 5,7 ny mpianatra miatrika azy ity izay mitsinjara amin'ny ivotoerana 10 raha 13 kosa no nisafidy ny teoria. Taranja maro no tanterahin'ireo mpiadina araky ny safidiny avy. Hita taratra tety ihany koa ny ray aman-dreny hanatitra ireo sombiny aina kanefa napetraka ny lamina amin'ny mahafanadinam-panjakana ity adina fanatanjahantena BEPC ity mba hisoroana ny fikorotanana eo amin'ny ankizy. Tonga nanao ny asany teto ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena sy ny mpitsabo mizotra araky ny tokony ho izy ny adina ara-panatanjahantena ary voahaja tanteraka ny lamina izay napetraka. Mijoro ankehitriny ny fikambanana manavao vaindohan-drarany zany fikambanana izany ny lafin'ny fanabeazana sy ny asa sosialy izay mitondra vokatra azo tsapahitanana eny fotony manohana ary miara-dalana amin'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao ihany koa izany fikambanana izany ary misokatra ho an'ny malagasy rehetra. Nisy moa ny fiaonam-be notanterahan'ireo mpikambana ny asabotsy lasa teo teny andohany mandro seza kanto Ranay Vorson. Manome lanja manokana ny lafin'ny fanabeazana sy ny fanaovana asa sosialy no antom-pijoroan'ny fikambanana manavao. Efa misandraka manerana nosy ny fikambanana amin'izao fotoana izao ary vina lehibe napetraka dia nitondra fanavaozana amin'ny lafiny maro eto Madagasikara. Ary ny tanjona dia anabe, izany hoe manavao fomba fijery, manavao fomba fanao ary manavao koa ny zay tsy nety teo aloha zany teneniko le tsy nety teo aloha zany avoza hoe tsy arina ary le mety kosa atsaraina. Zay zany tanjona voalohany. Faharoa zany niompina bebe koa zany ny association manavao amin'ny fanabeazana. Dia faharoa koa zany manavao anazy zany tokony hiova fomba fijery zany atsika rehetra eto Madagasikara, na atsika vahoaka io na mpitondra io dia tokony ho hita taratra ny vahoaka malagasy zany misy zany fanavaozana zany. Zany hoe fomba fanao manomboka avy amin'ny fokotany io ka hatramin'ny fiadidina repoblika. Manohana ny ezaka ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny fikambanana manavao ary manentana hatrany ny mpiarabelona fa zava-dehibe ny firosoana
amin'ny fifidianana izay tokony ho tanterahina ao anatin'ny mangarara tanteraka. Fahita taratra zany fanavaozana zany ohatra ny hoe adintsika ny zavatra niainantsika tanatin'ny enim-bolana lasana zay nefa zao fahita hoe misy zay fanavaozana zay ka zay na tonga ny fisiany manavao ary toy hatrany ny zavatra nefa fanataony zany resaka fanavaozana zany mila entaniny ny vahoaka malagasy zany mba andray andraikitra indrindraindrindra amin'ny fifidianana satria sarotra ny mikononkonona sy menomenona rehefa vita zany fifidianana zany sarobidy zany ary zo fototra ny malagasy rehetra rehefa ampitaona ka tsy voasazy dia manana zany zo ifidy zany ka manisany andray mavitrika amin'izany fanentanana zany koa zany ny manavao. Nisy moa ny feonambe no tanterahiny fikambanana teto Antananarivo. Fotoana ihany koa izay nanolorana ny viana sy ny fanamby ho apetraky ny fikambanana amin'izao taona vaovao izao. Teny filamatra ho azy ireo kosa dia ny hoe ho an'ny malagasy rehetra. Ivadika lafombabahoava isika nantanteraka atrikasa izay miopana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny teo anivo ny fandrarana ny fonja faritra Analamanga. Anisany nodiniana tao anatin'izany ny mahakasika ny fanatsarana ny fomba fiasa eny anivon'ny fonja sy ny fanamafisana ny paikady efa napetraka teo aloha manodidina izay ady amin'ny kolikoly izay atrikasa izay niarahan'izy ireo tamin'ny Bianco Canton Verson tantely Andriambelo. Misy eo amina endrika maro ny kolikoly sarotra ny anafony izany tanteraka raha ny eto Madagasikara manokana. Saika voakasika sy ahitana endrika amin'ny fanaovana kolikoly avokoa moa ireo rafitra misy eto. Ho an'ny sampanjaran'ny fonja eto Analamanga manokana dia nisy ny atrikasa nanamafisana izay ady amin'ny kolikoly izay nirahana tamin'ny birao maly eo tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Cartographie an'ilay risikana kolikoly izay mety hisy eny anivon'ny fonja no ny fampiresahana androany mba ahafahanay mamoaka ireo karazana fepetra sy plan d'action ilaina anamafisana ny ady amin'ny kolikoly izay tafiditra anatin'ny politika mpanjakana moa zany. Ny zavatra misy moa dia matetika enona feo zany ety anivon'ny fonja ireo karazana kolikoly izay mety manaratsy endrika ny fandrarana ny fonja ary zay trangy izay mihitsy no antony na tapakevitra anay raha malala fa ny ady amin'ny kolikoly dia ho an'ny daholobe ho annay tsirairay avy ary ho an'ny sehatra amin'ny asa-panjakana ihany koa. Maro teboka ao anatin'ny fomba fiasa eny anivon'ny fandrarany fonja no hatsaraina sy no mafisina tamin'ity atrikasa ity. Maromaro ny fanatsarana izay tretina tao eo moa zany ny standard de service eo koa ny fanatsarana ny fandraisana andreo le avana voafonja izay misitraka service eny anivon'ny fonja ary indrindrindrindra moa zany ny fanatsarana ny fandraisana ireo voafonja ao anatin'ny fonja izay adidinay. Nanjay anjara tamin'izao atrikasa avokoa moa ireo sampanjaran'ny fonja miisa enina atao anatin'ny faritra Analamanga. Nahazo milina vaovao anatsarana ny famatsin-drano ao an-tampon-tanàna ny Maintirano ny orinasa Jirama ny antoerana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana no nanome izany mba ho fampitomboana ny tany ponina isitraka rano fisotro madio eny fotony araky ny vina izay napetraka Jiabson Robert. Groupe électrogène vaovao izay manana tanjaka 2.5 kVA na 10 kilowatt avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana ny orinasa Jirama eto Maintirano amahana ny olana famatsin-drano eto an-tampon-tanàna. Fahatongavan'ny groupe ety Maintirano zany anisany mamaha be amin'ny ampahany andreo olana izay famatsin-drano eto Maintirano satria raha tsy ampatsika teo taloha groupe eny amin'ny centrale Jirama zany no mamatsy jiro eny amin'ny station de pompage. Izy io anefa noho ny amena araka angovo dia tsy afaka miasa mandritra ny 7 amin'ny 7 ora izy. Nefa any amin'ny station de pompage dia tsy misy groupe izay misy toerana azy. Ka amin'ny fahatongavan'ity groupe ity zao dia misy olo le fotoana hatapahan'le jiro zany ary amin'ny centrale Jirama ka raha jerevana zany dia mety itohy tsy tapaka zany ny famatsiana rano
fa noho n'le fotodrafitrasantsika tsy dia mbola hampy amin'ny fitsinjarana le rano zany dia izay zegny mbola misy indro kely aigny amin'ny toerana lavitra sy ambony zay tsy tratran'ny resorano zay zegny mbola angatahana fiaramiasa amin'ny fotodrafanjakana mbola hagnampiagna aty amin'entrano le réservoir tagna forage vaovao mba ahafagna zegny mameno tanteraka zay gapy ataony jirama. Tafiditra indrindra anatin'ny vinan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano amin'ny fampitomboana ny tany-ponina isiraka rano fisotro madio ny fahazahoana izao milina vaovao izao. Voalohany indrindra dia ankasitrahana ny fitondram-panjakana amin'ny fijerevany faritry melaka amin'izay fanatsarana ny famatsiana rano fisotro madio izay. Satria nisy ny fitarainana izay natao vokatry ny fahatapahan-drano matetika vokatry ny fahasimban'ny groupe izay nisy tao amin'ny jirama ankehitriny dia voavaza ny olan'izany. Ny ministera dia tsy mitsahatra tanteraka mitady sy hanatsara hatrany ny fisitrahan'ny olona izay resaka rano fisotro madio izay mba ho tombotsoan'ny vahoaka ity fotony. Tamin'ny faran'ny herinandro tao no tonga teto Maintirano ity milina vaovao ity. Raha ny vinavinana apetraky ny orinasa Jirama dia afaka 4 na 5 andro eo vao andeha izany noho ny fandaminana sy asa tsy maintsy atao mahakasika azy. Miroso amin'ny fanarahamaso ny asa vita tao anatin'ny iray volana nantanterahana ilay tetika asa izao tokana miandraikitra ny fisoratana anarana biometrika ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao arahantsika anaty tambatsary ny vaovao rehetra mahakasika izay. Maro ny olana sy miseho amin'izao fisoratana anarana biometrika izao na dia efa nisy aza ny fanazavana natao. Antony mahatonga ireo tompona andraikitra mivantana midina ifotony manamafy izany sy manara-maso ny fisotry ny asa. Mavitrika ny akamaroan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Nambara Andramatoa Prefet nandritra ny fivoriana niarahana tamin'ireo lehibe ny fokontany sy ny ao amin'ny boriboritany fa ezaina ny amerina ny lamina izay efa napetraka hatrany am-boalohany hisorohana ny filaharam-be mampimenomenona ny maro. Nezana nampafantarina ireo tompona andraikitra ny fisoratana anarana biometrika eny anivon'ny fiarahamonina eto an-tampon-tanànan'ny Tolagnaro ireo sara tokony ho fantatra mba ialana amin'ny tsao miparitaka seroa. Sapa sy hita ny fahavitriny ireo olom-pirenena eto Tolagnaro misoratra anarana amin'izao fotoana izao. Samy mampiseho ny paikady hoentina manatratra ny tanjona moa ireo lehibe ny fokontany tsirairay. Ao anatin'ny 30 andro moa no hanatanterana ity programa anasan'ny fitondram-panjakana ity. Etahitan'ny mponina aty an-toerana ny mba hitohizany izany ahafahana manatratra ny tanjona. Marina moa fa ny fisoratana anarana biometrika dia tetikasan'ny fitondram-panjakana malagasy natao an'ny olom-pirenena 20 taona no mihoatra tsy andoavam-bola fa maimay. Olana mitranga sedran'ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina ny tsy fahafantarana mazava tsara ny fisoratana anarana biometrika. Eo ihany koa ireo izay mamelon-tsao ary mandika izany amin'ny hevitra diso hany ka lasa misalasala ireo vahoaka anatanteraka izany. Manoloana izany dia nidina ifotony ireo ekipa avy amin'ny tetikasa Prodisi, ny ministeran'ny atitany ary ny ministeran'ny posta nampifana sy nampianatra ary nampafantatra bebe kokoa ny fisoratana anarana biometrika ka ireo tompona andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina toy ny filohan'ny tany ny mpitondra fivavahana no ny antefahan'ny fifoanana. Hita fa naliana ireo mpifana ny fifoanana izay natao profin'izany ny fahazotoan'izy ireo nandray anjara tamin'ny fanontaniana nandritra ny fifoanana. Komina 4 tato amin'ny faritra Betsiboka no nanatanterahana ity fifoanana ity dia ny komina ambanivohitra ny Andriba, Mahatsinjo, Atambary ary ny komina ambanivohitra ny Berivotra 55. Enimpolo isanjato ny fisoratana anarana amin'ny biometrika no efa tratra manao ezaka ireo ratsy mangaika sy ireo tanora azo fifanana amin'izany isokatra eninandro isan-kerinandro ny asa ataon'izy ireo hoy ny prefet. Fepetra ho raisin'izy ireo ny olona feno 12 taona mihoatra no hampidirina amin'ny fisoratana anarana. Marisika ny olona manatanteraka ny hetsika fisoratana anarana biometrika ity efa manomboka azon'izy ireo tsara ny tombotsoa manoloana ny fisoratana anarana biometrika. Tafiditra tao anatin'ny fandarana asa hetsika fankalazana ny herinandro ny tily taty amin'ny faritra Matsatra ambony ny fanentanana fisoratana anarana ao anatin'ny listra biometrika na ny fanavaozana ny karapanondro. Nisy ny dia rodibe nidina ifotony nanaovana fanentanana ho fampafantarina fa mila manao asa firotsana an-tsitrapony ny tily eo amin'ny lafy ny fanabeazana. Izay antony izay no nidinana any anaty fiarahamonina. Manampy ny mpiarabela araka izany ny hetsika nototosain'ny fivondronan'ny tily Matsatra ambony. Manampy ihany koa ny tetikasa-panjakana
iarana ministerany atitany izay vatrea ny banky iraisam-pirenena arabola hatramin'ny fahatelopolony volana jona izao. Ka ny Prodizy no manatanteraka ny asa raha ho an'ny distrika ny Fianaratsoa efa misandrahaka any amin'ireo boriboritany ny hevon'ny fanatanterana ity biometrika ity. Miroso amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ny sehoana tranga famonoan'olona feno bibina tao amin'ny fokotany Antanan'ny Vony, commune ambanivohitry Marosakoa, distrika ny Marovoay ny sabotsy lasa teo. Zazalavarira 13 taona no voatapadoha efa miroso amin'ny fanadadiana na vandoza ny mpitandro ny filaminana any an-toerana Farasoa Andriambenoro OL Ramarson. Feno bibina no niseho tao amin'ny fokotany Antanan'ny Vony, commune ambanivohitry Marosakoa, atao anatin'ny distrika ny Marovoay ny alina sabotsy teo. Zazalavarira 13 taona no voatapadoha nataon'ireo tsy mataotody. Nisy ny mba mamboaka ny Marovoay niaraka tamin'ireo teo anivon'ny OMC Tariny Lehibe distrika no nidina ifotro niara-ny atromaso ny zavamisy hanamafy ny pakady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no nitondra teny fampiononana sy fanampiana ho vokiava mahatratra. Raha naheno zavatra izay mampalahelo ny maha-olombelona dia tonga maneo fiaraha-mihory aminareo eto vahoaka eto sy amin'ny fianakaviana, indrindra fianakaviana amin'izay zavatra nanjoa izay habibiana izay nataony tsy mataotody amin'ny zaza mbola kely koa amin'io dia tonga izay tondra izay voatsara amin'ny tanana amin'izao fahoriana izay mahazo tsikato. Raha misy ny zavatra mampiayay ary eto dia manentana ny tompona andraikitra rehetrarehetra ato anatin'ny distrika Marovoay, indrindra miainga boka amin'isy président fokotany ny vahoaka rehetrarehetra. Misy zaza reo olombelona mitovy antsika reo fa tsika azon'le finonom-poana ary izay mampanao foana antsika ny samy olombelona tsika mifamono ary tsy handeferantsika io. Ho amafisina arak'izany ny fandriam-pahalemana raha niantso ny tompona andraikitra Isatsokajy ny lehibe ny distrika. Miara ory amin'ireo izay trapavoazana tamin'ny alina izay mpitondra ato anatin'ny distrika Marovoay, izay zavatra tena tsy azo ekena tokoa ny zavatra niseho satria olombelona mitovy aminao no tapahanao ny lohany. Ataoko angamba fa zavatra tena farany biby aza angamba mbola misaina lavitra no ny olona izay nahavandoza tamin'ny alina. Dia eto moa izahay tonga eto eo daholo na ny gendarmerie na ny polisy pirenena na ny miaramila dia hiara ivory moa ny membre ny OMC rehetrarehetra miaraka amin'ny andriamatoa député hamaritra ny fepetra izay tsy maintsy ho raisina na tsy ato amin'ny commune Marosakoa ihany fa ato anatin'ny distrika Marovoay manontolo manoloana ny trangan-javatra izay miseho fa tsy maintsy karohana ny olona nahavandoza. Nitatitra ireo tranga niseho tamin'izy ireo ny alin'io sabotsy io ny reny Zazalavarira no mankasitraka ny solitena ny fitondram-panjakana. Le faharoany iny manitsofoko tatitra le niditra avy ato ma tsy fantatra ray na firy tato le ony le zanakan'iny zany natory tato sala ny zavatra nisy nikatsana ray mandeha fotsiny eny koa maty zanako zay fotsiny farahelo sisy nafanetsika izay mivadiny azon'le misy nazy vitandreo ny raha nataondreo tato moa dia mikoritsaka reo nahazo ny barabarana iny dia mbola moa dia mitany any dia ny amby anay zany mbola teo ihany ziska ngamba mipalasa lavidavitra le nanao an'izay zava-manitoza tato dia izay amin'izay raika any vao niboaka mirebarebatranonay teo izany nitsangana mbola teo izy nitsangana teo fa refindrefina izay amin'izay vao nitolody mahay amin'izay izy iny tsy haina nananara-dia an'le namany tany zay zao vao niteny ambady andao atsika hiboaka fa lasa reo bato mbola terako be petrao kelikely aloha tsika fa sao dia mbola misy olo mipitsaka ao para novadiko ny nipody amila fony jereko kely trano ato izy zany nipody tato ataony mbola matovo foana ny raika tato fa tsy najery firy tato ao vazaha para moa zanako raika lehilahy iny teny o dada mila za hiditra any dada hijery amin'ny vazaha hiditra zany zanako raika lehilahy iny tonga tato miendraka amin'izay izy o dada maty vazaha fa lohany lasa lio fiendraka eraka ny trano tsato jusika am'ribaroa mbola izy aby zay sy zay nanjoany tato hoe dirany matanjaka tamin'ny 12 alina le tato na vandoza nanakany raika lehilahy io napakandreo ny lohany lasa tsita zay sy zay aby
nanjotafy dia misaotra betsaka anareo manontany rejima nambarany solombavam-boaka fa ao anatin'ny fandriampahalemana misy ny fampandrosoana tsy tery lalana nefa ny ratsy ho amafisana ny pakady hitandrovana ny fandriam-pahalemana ary andany no karoana ireo izay mety ho navandoza tamin'izao famonoana feno abibiana izao. Dia ireny no masaka azo natolotra tompokilasy tompokivavy eto atao anatin'ny vaovao-an-tsary ny televiziona malagasy atoandro tamin'ity talata fahasivy ambin'ny folony volana May 2024 ity mankasitraka ireo namana teknisiana sy ireo namana mpona gazety tany amin'ny faritra niara-ny salata amin'ny fanatotosana mankasitraka anao any atokantrano nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao-an-tsary izay natolotra teto tamin'ny androany mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny rapitso indray ny tenako tompokilasy tompokivavy felomato.